faly miarabanao ny tenako amin'izao latsinainy fa raika amin'ny telopolo ny volana desambra izao talata zavany indrindra fa raika amin'ny telopolo ny volana desambra izao tompoko lahy sy tompoko vavy miarabantsika rehetra natratra izao farany taona izao ary manasanao anaraka ny vaovao atsika hatramin'ny farany ao anatin'ny lafiny ara-politika avy hatrany ara-mosy ny lahateny ihany koa izay natao ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina tamin'ity anio ity no entsika isantarana izay fampahalalam-baovao izay amin'izao fiafarany taona 2010 sy 2010 izao tokoa ary dia nisy ny lahateny izay natao ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina ho an'ny vahoaka malagasy raha nanao tatitra momba an'izay 10 taona nitondrany izay dia nilaza fa tanteraka ny fanamby izay napetraka ity taona ity tokoa mantsy no taona farany itondrany ary lahateny farany nataony filohan'ny tetezamita ihany koa ity lahateny nataony androany fa raika amin'ny telopolo ny volana desambra ity araka ny filanzavany nentiny hatrany. Malagasy praitan-drazana namana manerana ny nosy afaka oravitsy dia ivalina ity taona 2010 sy 2010 ity koa midera sy misaotra an'Andriamanitra isika ny tatana sy ny tsinjony dia atsika tsirairay avy tompoko lahy sy tompoko vavy raika amin'ny telopolo desambra 2010 sy 2010 ity no farany taona fahadimy sady farany iarahantsika atao anatin'ny tetezamita nandritra izay 5 taona midiavintsika izay dia ataony mafy sy ny mafaitra fatao ihany koa ny soa sy ny tsara marina fa ny fisedrana no maha-olombelona ny olombelona fa ny fisedrana ihany koa anefa no nitarika atsika nakany amin'ny fahamatorana sy ny fivoarana lalatsarotra ary be fandrika no diavintsika hatrany eny hatramin'ny androany saingy ny tafy herim-po sy herin-tsaina ary herim-panahy isika mba hatratrarana ny tanjona rehetra izay napetraka nametraka fanampy tokoa isika ary tratra ny tanjona tsy nanaiky horesin'ny fanakiviana sy ny fanatsatsoana isika ary ny malagasy raha teo koa dia miandrandra hatrany fandrosony ity nosy malalantsika ity ry malagasy namana totosa somatsara ny fifidianana izay ho filoham-pirenena sy ny fifidianana ho solombavam-bahoaka koa misaotra ny olo-pirenena tsirairay avy ny tenako satria tao anatin'ny fitoniana famendrehana fahamatorana ary filaminana tanteraka no nanatanterahantsika izany fifidianana izany isaorana manokana ihany koa ireo tompon'andraikitra isatsokajiny sy ireo mpitandro ny filaminana nijory ianao ry malagasy ary nandray andraikitra satria ianao no manapaka ary ianao ihany koa no mandidy efa mipetraka raha teo koa ny fototry ny repoblika faefatra
ary io lalam-panorenana io no ife ireo mpitondra vaovao ho avy ka io lalam-panorenana io ihany koa no anaovany fianianana sy ho ajainy. Noho izany dia hifarana ny tetezamita mba ahafahantsika mandroso hidirana any amin'ny repoblika fahefatra. Raha ny marimarina kokoa zany dia ny fametrahana n'ireo rafitra rehetra izay andrafitra ny repoblika fahefatra. Tompoko lahy sy tompoko vavy, sarobidy loatra ny safidy-mbahoaka koa anaja sy ankatoy izany isika. Aoka izay ny fanakorontanana, ampy izay ny fampisaram-bazana, alaviro impito mandifotr'olona ny finiavana ampiadiny samy malagasy. Ny sikina heri-po sy nampiseho fandeferana ny malagasy ka ny firaisakiny, ny fitiava-tanindrazana no natao apinga ny arovana toy ny anak'Andriamaso, ny firaisam-pirenena nandritra izay tetezamita izay. Efa ho 5 taona izao no nandefitra ny maro anisa. Noho izany tonga izao ny fotoana anajana ny safidiny. Ry malagasy namana, araka ny fa nambarako 2 taona lasa zay dia apetrak'Andriamanitra eo anoloana ny safidy hatrany isika, izany hoe hisafidiny ratsy na hisafidiny tsara. Napetraka ihany koa isika ny hoe hisara-bazana sa hirahina, hifankahala sa hifankaty, hifandrafo sa hifandray tanana, hifamotika sa anorona sy anamboatra. Amiko taonan'ny firaisakiny, fifanomezan-tanana, fanorenana ary indrindra taonan'ny fankatiavana no andradraitsika amin'ity taona ho avy ity, satria ny fitiavana no lehibe indrindra. Noho izany mino sy matoky ny tenako fa ny malagasy hitsena ny taom-baovao 2024 dia malagasy mifankaty, malagasy mirahina, malagasy mifandray tanana, malagasy vonona anorina sy anamboatra fiarahamonina vaovao sy Madagasikara vaovao. Tompoko lahy sy tompoko vavy, hifarana ary ny tetezamita. Efa teny nomeko ary fampanantenana nataoko fa vonona anao famindram-pahefana amin'ny fomba demokratika ny tenako, koa amin'ny foko manontolo no anolorako fankasitrahana sy fisaorana mitafotafo ho an'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka, fisaorana noho ny fifampitokisana, fisaorana noho ny fahadiova-po, fisaorana noho ny fandeferana, fisaorana noho ny firaisakiny. Ry malagasy tsy vaky volo manerana ny nosy. Eto ampamaranana dia mitodika sy matsiaro manokana ho an'ireo izay tsy salama ny tenako, ary koa ireo kamboty tsy fidiny tamin'ity taona ity, ireo rehetra tsy misy mpiay, ary koa ireo malagasy namako rehetra ao anatin'ny tebotebotsaina sy ny fangirifirina noho ny antony maro samihafa. Mitsidika anareo isam-baravarana ny tenako ary mirary koa raha mirary,
faranytaona feno fitokisana no avy mba ho ampitso mamiratra sy feno afaliana ao anatin'ny fahasalamana sy fahombiazana tanteraka ane no miandry atsika rehetra ary mirary koa ny soa sy ny tsara indrindra ho an'ny sambatan'olona sy ho an'ny ankohonana tsirairay avy mba ho tanteraka ane ny faniriny sy ny fikasana rehetra zay nivina vonantsika mitsodrano antsika malagasy namana rehetra manerana ny nosy ny tenako mba hitsena ny taom-baovao 7 ao anatin'ny fitonitsaina ary ao anatin'ny fanantenana ho tanteraka ane ny sitrapon'Andriamanitra masina ny tanindrazana misaotra tompoky lahy mankasitraka tompoky vavy